ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fa mirahaba tsika riavako malalahatra tsy ty alatsinainy fa valon'ny volana martsa ity dia mirahaba ny vehivavy, ny renim-pianakaviana, ny tanora zazavavy no ity andro zay raisam-pirenena natokana manokana atserovana sy ampahirezana azy ireny ny am'izanzony ny vehivavy zay fantatsika fandrandray vohitsakitsaka no mahavehivavy azy no zany dia mirahaba azy ireo tsika ary mirahasoa an'ny vehivavy rehetra, ny vehivavy maneran-tany, ny vehivavy kristianina, ny vehivavy malagasy. Ny mofinaina voalahatra tsika anio dia ny bokin'ny lioka na fiazan-tsaramaso naraka ny lioka toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 7 lioka toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 7 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpianatra Jaona nanambara izany rehetra izany taminy, ary Jaona ny antso ny mpianan'ireo lahy akao aminy dia naniraka azy akany amin'ny tompo hanao hoe ianao va lay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika. Ary no tonga tany aminy ireo lehilahy ireo dia nanao hoe Jaona Mpanao Batista naniraka anay ankaty aminao hoe hanao hoe ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika. Ary tamin'izany ora izany Jesosy dia nahasitrana olona maro tamin'ny rofo sy ny aretina sy ny fanahy ratsy sady nampahiratra ny jamba maro, ary namaly izy ka nao taminy hoe mandehana ianareo ambarao amin'ny Jaona zao hitanareo sy renareo zao, mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, diovina ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty, ary ny malahelo titoriana ny filazantsara, asambatra zay tsy ho tafitohina noho ny amiko. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Jaona Mpanao Batista dia pelo lalana an Jesosy, ary volana vitsivitsy ny elanelan'ny fotoana nahaterahan'ny Jaona sy Jesosy, zanak'olo prahavavy na alak'izany na zanak'olo prahavavy nataontsika hoe cousine ndray aman-drenin'ny Jaona sy ny renin'ny Jaona Mpanao Batista Maria sy Elizabeta zany io. Dia la mifakafantatra zany ny fianakaviana izy ireo. Na izany zany nefany dia na dia mifanakaiky aza ny fotoana nahaterahana dia tsy mitovy ny andraikitra. Fianakaviana iray ny mipirana, ndray Jaona Mpanao Batista mpaminany, Jesosy zanak'Andriamanitra mpamonjy. Dia Jaona zany araka ny milaza teo dia efa rentsika lay hafatra manao hoe mamboary ny lalan'i Jehova, dia peo lalana amin'izany fahatongavan'i Kristy zany ity Jaona ity. Dia io ary Jaona Mpanao Batista rehefa nitory momba ny batisa ny fibebahana, nitory momba ny mahazava-dehibe ny fiverenan'ny Jiosy ao amin'Andriamanitra indray, nitory ny fitaomana ny olona ho amin'ny fifonana mihitsy ao amin'Andriamanitra ny Jiosy io zany, dia nitory ny batisa ny Jaona io. Dia amin'ity andiny eto ampiratana antsika ity vitsivitsy ny toko 7 dia naniraka mpianatra roa lahy Jaona, samy nanana mpianatra na i Jesosy na i Jaona Mpanao Batista, mampaminany ny Jaona Mpanao Batista dia nanana mpianatra izy, isan'ny rendry Petera, isan'ny rendry Jaona, isan'ny mpianatra i Jaona Mpanao Batista ry Apolosy, isan'ny mpianatra i Jaona Mpanao Batista. Dia Barnabasy zafady, dia mpianatra Jaona Mpanao Batista. Dia rehefa nanatona mahitan'i Jesosy zany Jaona eny dia naniraka ny mpiana manao hoe ndana manontany an'i Jesosy, dia anatao fanontaniana izy manao hoe
ianaova ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika. Ianaova ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika. Zany hoe fanontaniana miaro akamantatra. Fanontaniana miaro akamantatra, ianao ve le nandrasana sa mbola iandro olon-kafo sika? Ianao ve le efa nampanantenaina? Ianao ve le tena izy? Ianao ve le izy sa mbola hafa nandrasantsika? Fanontaniana miaro ataontsika hoe akamantatra izay raha ohatra ka tsy ao anatin'ilay fanontaniana, raha tsy ao anatin'ilay tontolo dia tsy mahafantatra ny dikany hoe fanontaniana hoe ianao lay ho avy sa mbola hafa nandrasantsika. Raha ohatra ka mamaky tsara ny testamenta taloha tsika, satria Jaona dia olon'ny testamenta taloha, dia mahatakatra ny dikan'ilay teny hoe enao ve lay ho avy, enao ve lay Mesia, enao ve ny nampanantenaina, enao ve le Kristy, sa iraka ampialohan'ny Kristy ihany koa enao, sa iraka izay tahakahy manomana ny fiavian'ny Kristy, miara-miandry tahaka ny fiavian'ny Kristy. Zay mahatonga Jaona Mpanabatisa nampiasa ilay teny hoe isika andrasantsika, sa enao tahaka koa miandry ny fiavian'ny Kristy. Tena namaly Jesosy manao hoe andana miverina any Jaona Mpanabatisa, dia lazao aminy hoe sitrana ny marary, sitrana ny fanaratsy, jamba mahiratra, marenina malady, ny boka diovina, malahelo itovena filazantsara hatramin'ny maty aza tena tsangana. Dia mazava arak'izany ny valitenin'i Jesosy dia valiteny miaro akamantatra. Tsy niteny tamin'ny Jaona Mpanabatisa izy manao hoe ie ampafantaro aminy fizahano izy, fa famantarana navalin'i Jesosy any Jaona Mpanabatisa. Zany hoe Jaona Mpanabatisa mahampaminany, mahafantatra ny testamenta taloha, mahampaminany azy, dia mahafantatra ny famantarana ny maha Mesia any Jesosy. Dia naverin'i Jesosy rehefa famantarana rehetra ireo, dia azony Jaona Mpanabatisa io afatra rehetra io. Tsy nilaza ny tenany Jesosy, fa nilaza ny famantarana mahazanaka Andriamanitra azy. Afaka malala ity volana Marsy ity isika dia manesaka momba ny fizaham-toetra. Ity Lioka 7 eto am-pelantanantsika ity, 9:15-17 dia azo akana hevim-panahy anankiroa. Ny voalohany dia ny momba ireto iraky Jaona reto, le anairantsika anairana ny saina maneritreritsika. Raha iny Jaona ireto iraka ireto ho ao amin'i Jesosy, ary ny fanontaniana napetraky Jaona dia napetraky reto mpianatra ireto. Tena mpampitanteny madiodio ireto mpianatra Jaona ireto. Mety mora kely any iovany io teny io hoe ianaova ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika. Mora kely mihitsy ny iovany io teny io teny ampandehanana. Raha mijery tsara ny teny sy ny vombolona nampiasainao amin'ny likotsika amin'ny tenina ny ratanazana, dia mora miova kely mihitsy ilay teny. Dia fa dia tena nraisiny ilay mpandika teny, ilay mpampita teny amin'ilay afatra izay nampisaina nampitaina. Rehafako indraindray ny olona rehefa mampita teny dia matetika misy latsaka, misy diso, misy mihoatra kely. Indraindray raha ampian'ny olona ny heviny, alefa sary an-tsaina hoe tamin'izany fotoana izany tsisy soratra,
fa zao fotsiny fametrahana fanontaniana manao hoe midanina rollahy antanio le olona hoe zao tenenina azy ianao va lay hoavy sa mbola hafa anao-ndrasantsika dia mety raha olo tsotra fotsiny zao mety tsotadidiny io fa mety hitemana ianao ve ony le tonga sa nanafatra John Paul Batisa hoe nanafatra mpianatranay hoe mbola misy hafandrasana ve ony sa tsy ofeza teny voalohany io no tafaverina inona tika zany reafako malala lioka de isan'ny evangelistra ary mpapita filazantsara de zao reafako malala ny kristianina izay mpitoro ny filazantsara dia kristianina mpapita ny filazantsara ka tsy mpanova ny filazantsara betsaka ny olona zay mpapita ny filazantsara no manova ny filazantsara betsaka ny mpapita ny filazantsara no manova ny filazantsara ary raha mamaky tsara ny epistily nosoratan'i Jaona isika na nosoratan'i Paoly na nosoratan'i Petera de tena miaro mafy ny fiangonana amin'ny hoe tandremo tsara fa misy olona manova ny filazantsara mpapita filazantsara fa manova ny afatra izay tokony ampitaina amin'ny vahoaka tokony ampitaina amin'ny fiangonana tokony ampitaina amin'ny fiarahamonina na tokony ampitaina Andriamanitra mihitsy azy io tsy hoe tsy metraka fanontaniana tsika fa misy ho zany ny sandoka mazava ho azy fa misy mihitsy tsy mahatoky eny am-pandehanana manamaivana lay afatra tsy miraharah lay afatra fa eto le toroalala reto tena nitadidy io afatra io ary tadidiny tsara tsy nisoratana tadidiny tsara fa betsaka ny mpapita filazantsara ry havako betsaka ny olona anankina na adidy amanandraikitra ampita ny filazantsara fa niova lay filazantsara tsy hoe filazantsara hafa fa niova mihitsy lay filazantsara niova lay afatra eny am-pandehana lay filazantsara de zao tena enao ve Jesosy le zanak'Andriamanitra enao ve le mpamonjy fa zay le filazantsara fanontaniana tiany lay olona napetraka tamin'i Jesosy de ndraindray afaka malala eny am-pandehanana eny hitatsika anatin'ny fiarahamonina fa tsika tsy tsara akory ka hitanisa hoe jereo tsy manana zany tsy ndrahan Jesosy am'izany tsika ka hitsara hoe ndana teneny re iritsy ry izy fa izao fotsiny kosa ny zava-dehibe tokony fatatrao de ao anatin'ny fiangonana misy ianao io dia lay filazantsara tena izy lay filazantsara tena tiany Jesosy ho ampitaina ary atsika kristianina so manova afatra Jesosy ary tsika tonga tsika tokoa ve lay afatra Jesosy eto de namerina afatra tany amin'ny Jaona mpanao batisa zay reo ny alavany lay afatra fanontaniany Jaona raha ifotsiny ihany ianao ve ianao va lay hoavy sa mbola hafa nandrasantsika de jereo tsara ny andininy ndraiky ambiroapolo roa ambiroapolo telo ambiroapolo izay ho averiny reto olona reto any amin'ny Jaona mpanao batisa lavitra liavako malala pino isika dia isan'ny nahasaro-piaro mihitsy ny tompo ireo apôstôly ny fiangonana voalohany ny teny hoe fahadiovan'ny filazantsara fahadiovan'ny filazantsara tsy filazantsara mifangaro fampianaran'izao tontolo zao tsy filazantsara mifangaro toe-tsaina sy toe-panahin'izao tontolo zao laza ohatra ray na roa raha ohatra ka tamin'ny taonjato ataontsika hoe fahaefatra fahatelo de nisy ny filazantsara efa nitoriana ny filazantsara fa any amin'ny taonjato faharoa fahatelo de efa nisy nanovy filazantsara io toy nisy ny laza manao hoe Jesosy ange tsy olombelona fa Andriamanitra tsy Andriamanitra fa olombelona zanak'anatsangana Andriamanitra adoptionisme zany hoe
mitovy amin'ny andeatsika ohatra hoe amin'ny finoan'ny vavolombelon'ny Jehova ohatra tena volombelon'ny Jehova de manao hoe tena zanak'Andriamanitra Jesosy fa zanaka natsangan'Andriamanitra tam'ilay fotoana nanaovana amin'ny batisan'i Jesoa iny teo amin'ny ranon'ny Jordana lay ny teny fananteny Andriamanitra teny ny tompo de nisy natao batisa izy de nisy feo avy tany an-danitra nanao indro ny zanak'Amparalaka sitrako izy no eno iny lay fanangarana anakan'i Jesosy iny lay adoption na lay adoptio ny teny latiny lay fotoana nananganana am' Jesosy zanak'Andriamanitra zay ma adoptionisme azy zany hoe Jesosy de zanak'Andriamanitra fa zanaka natsangan'Andriamanitra fa raha ohatra ka jerena ny copine ny acte de naissance de ny ray ny Josefa ndreny ny Marie fa zanaka natsangan'Andriamanitra izy fa Andriamanitra de tsy niteraka misy mitondra zany filazantsara zany misy mitondra zany afatra zany fa zao raha ohatra ka mamaky ny Korana ianao ohatra de amin'ny Korana nge zany amin'ny Korana de mpaminany Jesosy ny ray ny Josefa ndreny ny Marie fa amin'ny baiboly kristianina amin'ny filazantsara de zao zanaka Marie Joseph Jesosy fa tsy zanaka tahaky ny olombelona fa zanaka nateraky ny ray talohan'izao rehetra zao mbola tsy nisy akory Josefa sy Marie mbola tsy nisy akory zao rehetra zao Jesosy de efa izy de efa teo fa fahatongava nonofo ihany ny tao amin'ny Marie fa efa nisy talohan'izao rehetra zao Jesosy teraky ny ray talohan'izao rehetra zao Andriamanitra fa amin'Andriamanitra hoy ny fanekemponona nikehana no zany revako malala de hotsika manao hoe tena misy eny mpiandehanana iny manova ny filazantsara ny adoptionisme zay nresantsika teo anankiray am'izany ary mbola misy mandrakitiny an'io ny fivavahana mieritreritra ny Jesosy na mampianatra Jesosy ho tsy zanak'Andriamanitra talohan'izao rehetra zao ka mahatonga azy tsy mino ny trinité ohatra satria ahoana nisy ny trinité rehefa tsy naterak'Andriamanitra Jesosy de tsy mipetraka ho azy ny finoana ny trinité mazava ho azy rehefa tsy mino ny Jesosy tena zanak'Andriamanitra talohan'izao rehetra zao ianao de tonga de tsy mipetraka tsony ny finoana ny trinité fa raha zanak'Andriamanitra talohan'izao rehetra zao Jesosy ary zanak'Andriamanitra mandraka ankehitriny de mipetraka ny finoana ny trinité Andriamanitra am'izao tsika miresaka zao trinité Andriamanitra talohan'izao rehetra zao tsy niova mihitsy izy tsy rehefa nahary ny olombelona Andriamanitra de tsy trinité tsony na rehefa nahary ny tany izy de lasa trinité fa trinité Andriamanitra zay mahatsy napivazy hatramin'ny fahariana de efa trinité izy raha nahazo zao tontolo zao de trinité izy ary mandraka ankehitriny de trinité izy otsika manao hoe eny ampandehanana iny de misy mihitsy manova afatra ditatsika eny amin'ny fiarahamonina eny tatsika amire maro isan-karazany ary eo natonga ny tompony teny manao hoe fantaro amin'ny vo ny azo no amantaranareo ny vony ary ny faharoa revako malala ino no amantarana ho ary ny vony ny fipanahy faharoa de ho Jesosy raha nametra mpanontaniana tamin'izao nisy raha namaly ny fanontaniany Jaona izy manao hoe zao no amantarana ny filazantsara tena izy fataro amin'ny asany fataro amin'ny asany fataro amin'ny vony inona ny vony le filazantsara tena izy de ho Jesosy jereo tsara ary fa sitrana ny olona maro sitrana amin'ny rofy amin'ny aretina amin'ny fanahy ratsy mahiratra ny jamba afaka ny mandringa diovina ny boka malady ny marenina atsangana ny maty itoriana ny filazantsara ny malahelo zany hoe fataro le tena mpapita afatra marina fataro le tena filazantsara azahovana ny afatra fa izao koa sokafo ny maso afantatra ny tena filazantsara tena izy de io teneniny Jesosy io ny vokatry ny filazantsara rehafako malala vokatry ny filazantsara ny vokatry ny asan'ny Jesosy filazantsara de io teneniny io manafaka ny olona am'izay mamatotra azy am'izay rehetra miendri-javatra mangeja azy ka tsy ivelaran'ilay endrik'Andriamanitra tsy ivelaran'ilay maha olona azy fe
manafaka azeo no mataranao azy raha ohatra ka filazantsara niova tena mpandehanana de mamatotra ny olona izy ary mety filazantsara aza sanatsy manao chantage ny fanahin'ny olona manao hoe tsy voavonjy ianao rahatsy zao tsy afaky ianao rahatsy zao tsy avela leliko rahatsy zao tsy zany ny filazantsara fa ny filazantsara madio de filazantsara manafaka ny olona am'izay rehetra mety ho mangetra azy filazantsara manafaka ny olona mitebitebiny amin'ny fahoritsay hatramieriny fahafatesana azy anna antsony hoe filazantsara madio tsyso eo no zany avako malala ahoana ny mahadrefy amataranao kristianina de tokony apita ny filazantsara madio de raha mandray ny filazantsara koa ary ianao ka maheno karazana mpapita hafatra mpitoro ny filazantsara maro samihafa move mitodika amin'iza lay filazantsara iza no afahan'ilay filazantsara de neny jesosy afaka malala de zao zay tery zay mijaly filazantsara manaiky filazantsara zay io fa manaiky manafaka ny olona tsy mangetra ny olona indray tsy vo mainka matoka eta mavesatra ho an'ny olona indray tsy filazantsara mampisaraka tsy filazantsara mampiady tsy filazantsara mahatoka ny olona ireare tsy filazantsara mahatoka ny olona izaozao filazantsara mahatoka ny voninahitra andriamanitra iariary tsy filazantsara mahampanankarena ny anina sy anina filazantsara manafaka ny olona mitodika amin'ny fahantrany olona mitodika amin'ny fahorian'ny olona mitodika amin'ny fangirifirian'ny olona zay le filazantsara mijamba mahiratra ny boka sitrana jereo tsara fa ny akaby azan'ireo filazantsara io de mamerina ny olona ho ao amin'ilay tena endrika mandry reo olona voahirika atao anatin'ny fiarahamonina ny jambe zany ange tsisy mijery ny boky zany ange tsisy miresaka ny mareniny zany ange tsisy miaino e ny voafatotry ny fanaratsy zany ange tsy ao anaty fiarahamonina zany rehetra zany no mandray ny filazantsara zany hoe filazantsara mamerina ny olona ao anatin'izay zo fototra ny men'andriamanitra azy tsy filazantsara manaisotra ny olona hitokamonina hisaraka amin'ny fiarahamonina misy azy fa filazantsara mamerina ny olona ireo zay hainy tsisy mboly ireo zay voahilika eo amin'ny fiarahamonina ireo zay noesoin'ny olona ireo zay nolohan'ny olona reny zany ny filazantsara mamerina ny olona ho amin'izany rehetra fa tsy filazantsara mampiavaka ny manava tena fa filazantsara mitona manafaka ireo vao afaka ho ao anatin'ny fiarahamonina sy ny fiangonana indray ny filazantsara tena izy filazantsara tsy mizatavan'olona ny filazantsara tena izy filazantsara zay filazantsara madio filazantsara zay fatarinao amin'ny vony filazantsara tsy manavaka filazantsara ananany rehetra anjara lay Jesosy tsy diso anjara amin'izany filazantsara madio zany ny sokajy ny olona rehetra na izy na izy manana anjara amin'izany afaka malala ny azo de fatarina amin'ny vony tompony afaka malala ame fahazavan-tsainanao amin'izao andro ny andro farany azay ny azo ilazana azy zay isina karaza mpampianarana maro isan-karazany zao ary mahabitsaka koa aza era-tany ny filazantsara reny ny sofina fa izao ry avako malala ny ambena filazantsara renao amin'ny fiangonanao io de zao filazantsara madio filazantsara tsy novana tena mpandehanana ny afatra de ny afatra Kristy izy le fiainana tena izy le fahavelomana raha tsy eo aminy tsisy fahavelomana saritsary mpiainana ny velan'ny fiainana tsisy an' Jesosy ary raha tianao ny ampetram-panontaniana hoe tena marina tena ao aminao marina fe za Jesosy ity filazantsara reko ty ve Jesosy le tena izy de eo mifamantaranao amen'ny tompo anao fa avakisika ry avako tompo misotranao zahay fa ampatsiahivinao fa ny fiangonana izay pino de papita papitany afatry ny filazantsaranao amin'ny fiainanay amin'ny teninay amin'ny ataonay dia azavela azo ny fakapana anovany afatrao zay tompo
vaoka ny filazantsaranao madio no ambaranay sotorinay amin'ny teninay amin'ny fihetsikaay am'izay rehetra taonay betsaka koa nefa tompo aty am'ty zao tontolo zao ty ny mpitondra afatry ny filazantsara de ampianary izy ireny tompo mba andeha amin'ny fahitsinao sy ny fahadiovan'ny filazantsaranao ary ampianary koa zay ambiny mba tsy solafaka ka hanova ny filazantsara eo ny ampandehanany ao ny fakam-panahy maro isan-karazany izay nitranga ary mbola mitranga kehitriny amin'ireo zay manova ny filazantsaranao ka mampitodika ny filazantsara ho an'ny tenany mampiasa ny filazantsara ho amin'ny tenany tompo tovy miambiny zahay ka re miandro Jesoa dia sokafo masom-panahinay angetaeta ny filazantsaranao fa ny filazantsaranao manafaka filazantsaranao mampiavana ny filazantsaranao mamerina ny olona ao amin'ilay indrika ao Andriamanitra filazantsaranao fitiavana filazantsaranao tsy manavaka na iza ny filazantsaranao anana ny rehetra anjara dia azo atao diso anjara zay tompo amin'izao kareno zao andraizany filazantsara ao aminao Jesoa zay mamonjy anay tao miazy fijaliana noho ianao Jesosy Kristy mpamonjy amen.